Fahameramatsika tsirairay avindray ty alady maraina fa 5 volana janoary ity. Misotran'Andriamanitra isika fa mbola mihena hoe an'ity maraim-baovao ty indray entina nomboana ny herinandro izay ho diavintsika. Aoka ny isika hitomba mikery ary ihany koa tsy hanatahotra na hanana ia satria miay atsika mandrakariva ny tompo. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavaka isika. Andriamanitra tsara ny zan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombonandro, ny tombo-taona izay menao anay an'io. Misaotra ihany koa satria tsapanay ny fiasanao ny fiainanay. Mandray anao isa-tokantrano eto amin'ity maraina ity dia mangataka aminao hiasana izany eo amin'ny fiainanay. Ary aoka ianao mihitsy no hitondra fanantenana eo misy anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mifamatotra ny vavaka sy ny fanavaozana. Alaina amin'ny tantara faharoa toko 7:4 manao hoe raha ny oriko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anaitry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Amen. Tao amin'ny vavaka nirakitra faminaniana izay notonon'ny Solomona tamin'ny fitokanana ny tenimpolo no efa nanambarany mpanjaka hoe raha resy ao anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao no ny nanontany taminao ary miverina aminao sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona aminao eto amin'ity trano ity izy dia miainoa any an-danitra ianao ka mamela ny fahotan'ny Israely olonao. Napetraka tamin'izany vavaka izany ny tombo-kasehan'ny fankasitran'Andriamanitra fa nidina avy tany an-danitra ny afo ka nandevina ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsa-dà raha vao vita ny vavaky Solomona ary nameno ny tempoly ny voninahitran'Andriamanitra. Hatry ny taona maro lasa no efa tsy neverana intsony ny Pasika ho andro firavoravon'ny firenena. Ny fizarazarany fanjakana tamin'ny faran'ny andro nanjakan'ny Solomona no nahatonga ny fankalazana an'izany no tsy azo natao intsony. Ny famaizana mahatsiravana namelo ny fokom-pirenena 10 anefa no namoa fo indray tao am-pon'ny olona sasany ny faniriana ny fanatsarana ny ara-panahy. Ary ny tera-boka-tsoa tokoa ny hafatra manaitra ny fo izay nataon'ny mpaminany. Tsy nahoan'ireo mafo zany fa ireo izay nitady fatratra ny tompo mba halala bebe kokoa ny sitrapony dia nanetry tena ka tonga tany Jerosalema. Ny any fanafodin'ny toe-javatra nitranga dia ny fialana tamin'ny fahotana izay nahatonga ny famaizan'ny sotoa ary ny fiverenana aminy amin'ny fony rehetra. Fa efa nomena azy ireo izao fanomezan-toko izao manao hoe indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranon'orana latsaka na saiko mandany ny tany ny valala na anaterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anaitry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Hoy ny tantara faharoa toko 7:4. Mba hahatongavana amin'izany fandreseny izany am-piompiana no naharetan'ny tompo tamin'ny fihazonana ny andro sy ny orana izay tsy nilatsaka na nandrapisin'ny fiavaozana tanteraka tao amin'ny Israely. Raisitsika ho lesona lehibe izany mba ahafahantsika miroso amin'ny fanavaozana hatrany. Aza raisina ho mandeha ho azy ny fiainanantsika amin'Andriamanitra. Aoka isika atsiaro mandrakariva fa mila manao dingana mandrakariva isika isan'andro ary mikolokolo fanetretena lalina fahatsoram-panahy ary fitiavana hatrany. Ny fanahy masina ny hanampoanao mandrakariva ho amin'ny fanatanterahana azy. Amen. Dia manitra tsara indrindra misaotra anao izay eny amin'ny teninao izay noraisina ihany io. Aoka ny izahay handeha amin'ny herinao mandrakariva
andeha mifahendrena avy aminao ihany koa satria anao ny tenana eo farany mahay fa mametraka ny mombanay rehetra eo ambany fanetretena iarahany aminao minaran'i Jesosy amen. Savior.